Falomerabantsika tsirairay avindray ahatra tsy tia alarobia maraina fa 7 volana oktobra ity misosan'Andriamanitra isika mbola menan'izao marain'izao indray lohandirantsika ny mofinaina an'io dia vavakisika ianay tsara andisy an-danitra mbola misaotra anao izay eny amin'ny ity maraim-baovao izay omenao anay ity isaoranay hatrany ianao satria maimaim-poana ny fofinaina avela avy aminao izay mbola omenao anay ary raisinay ho tombontsoa lehibe ihany koa no ananana ankehitriny satria aposako ao aminay ny fahazavanao ko amin'ny tenena ray ao fa vonikainanao izahay aminaran'i Jesosy amen. Raha tia mofinainantsika androany dia manao hoe mampisy firaisampo ny fitiavan'i Kristy. Nalaina amin'ny Efesiana 4:4 manao hoe amin'ny fanetsetena rehetra sy ny fahalemem-panahy amin'ny faharipo mifandefitra amin'ny fitiavana. Amen. Andriamanitra dia fitiavana. Toetra mampiavaka ny mpino tsirairay ny fitiavana avy amin'Andriamanitra iray sy ny zanaka. Ny tenin'Andriamanitra no fantsona mikoriana, hikoririan'ny fitiavan'Andriamanitra ho an'ny olona izany. Omena ny olombelona manaika hiara-miasa amin'Andriamanitra ny fanahy masina, manova ny fisainana, manova ny toetra izany, mahatonga ny olona hiaritra toy ny mahita azy izay tsy hita. Tsy tanteraka ny fitiavana raha tsy noana ny fahamarinana ary raisina ny fanahy masina. Mivavaka Kristy mba ho tsapan'ny mpianana ny lanjan'ny fitiavana naseho any tamin'ny namoizan'ny ainy ho an'izao tontolo izao. Raha takatra izy ireo mazava kokoa ny fitiavan'ny feno famoizan'ny tena dia tsy ho nisy fisaram-bazana, tsy ho nisy adilay ihany koa teo amin'izy ireo. Miantso an'izay rehetra milaza ny tena no mino fahamarinana ankehitriny aho mba hiaina amin'izany fahamarinana izany. Ho hitan'izao tontolo izao fa ny fitiavana aseho an'ny mpino no foto-kevin-dehibe mifehy an'ireo mpanaraty an'i Kristy. Mampisy firaisampo ny fitiavan'i Kristy, mampifanatona ny olombelona ny fahamarinana ary mitendren'i Kristy tombo sy hiahery amin'ny alalan'ny firaisan-tsaina sy ny fiarah-miasa ireo izay mino azy. Ireo izay miasa ao an'Andriamanitra amin'ny fomba feno fiheverana ny hafa dia manamarina ny hatrehan'izao tontolo izao fa naniraka ny zanany teto amin'ity tany ity tokoa Andriamanitra. Na tsy mitovy aza ny lala ny talentan'ireo kristianina mandrafitra amin'ny fiangonana dia tena adidin'ny tsirairay kosa ny miasa satria samy hafa ny talenta kanefa samy nomena asa ataony ny tsirairay, samy miankina amin'ny Kristy izy rehetra. Izy no lohabe voninahitra, izy no mpitarika ary mampiray ny olona rehetra. N'inona toerana ananany eo amin'ny fiarahamonina, n'inona sarangany amin'ny alalan'ny finoana ny tenin'Andriamanitra. Tokony hisaintsaina ny fitiavany tokoa isika mpanaraty an'i Kristy. Tokony handroso hatrany amin'ny fanatrarana ny fenitra napetraka eo anoloantsika isika. Raha hiainana ny foto-kevitra kristianina dia tsy hisy ny ady eo anivon'ny fiangonana. Raha ilay hiainana ny foto-kevitra kristianina dia hahatonga firindrana sy fiadanana tanteraka ihany koa eo amin'ny tontolo rehetra misy azy. Ary raha inoantsika fa Andriamanitra tokoa fitiavana ary efa nanome ny fitiavana antsika dia tsy tokony hisy ny afankahalantsika na namantsika, na tsy mitovy fireana amintsika, na tsy mitovy eritreritra amintsika, na tsy mitovy finoantsika satria fantatsika fa isika ihany koa dia tokony hizara fitiavana fa tsy hizara fankahalana eny amin'izy ireny. Ileko dia mba olon'ny fitiavana anie ianao, olon'ny fampiraisana fa tsy ny olon'ny ilay antsoiny olona hoe mpampiady ireny, fa olona izay ho hita taratra eny amintsika eny, fa olona fahamarinana sy olona tia fihavanana. Amen. Iranay tsara indrizan-danitra mbola misaotra anao izay ray ho any amin'izany teninao izany. Dia mangataka aminao izahay Tompo ny mba hamelanao anay. Maro mandeha tsy amin'ny fitiavanao fa ireny tokoa nambolenao zava-tsoa izahay. Araoko izany fitiavanao izany hanosika anay ho tian'ny hafa sy hanala ny tsy mety rehetra. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.
sapiaro